Manovina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Ny alahady izay ombonantsika an'io ry havana tena tokany fohy be Fjkm hitondranam-bavaka ny radio protestante. Mbola miombona tranontsika amin'ny fibanjinana loha hevitra manao hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Ry havana malala izay vao antso amin'ny Kristy Jesosy ampitomboana aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana ny anaran'Andriamanitra ry havana dia andeha rahantsika mamaky ny salamo 7:30. Ny salamo 7:30 ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 12. Salamo 7:30 ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 12. Iaraka mitsangana isika ry havana. Iaraka manonona izany isika, miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah Andriamaniny, dia ny olona nofidiany olovany, eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy, eo amin'ny fonenany no hijeren'ny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjy ny amaron'ny miaramilany, ny olo mahery tsy voavonjy ny haben'ny heriny, ny soavaly tsy azo tokiana ho famonjena ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famondram-pony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah famonjenantsika sy hampingantsika izy, fa izy no ifalian'ny fontsika satria ny anarany masina ny tokintsika. Jehovah, aoka ny famondram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao. Amen. Dia rahantsika manao ry havana ny hira Fjkm fahaenina. Hira fahaenina. Ivavaka isika ry havana. Endreny fifaliana ao anatinay ry Tompo, fa mitoetra mandraka hariva aminay ny famondram-ponao. Ianao no nitahiry anay tamin'ny fitahim-panahy mahatretrika sy namonjy anay tao amin'ny Jesosy Kristy. Ko ankehitriny, indreto izay olombonjenao miaraka manandratra ny fonay amin'ny fisaorana sy ny fideranana ao Andriamanitra. Ianao no tompony voninahitra no hananterana izany ankehitriny. Ianao lay mpanjaka ny mpanjaka, ianao lay mpiady mahery, koa isaoranay mandraka harivany ny anaranao. Ankehitriny Tompo, manantanteraka izao fanompony izao izahay, kengane izany ho voninahitra sy ny anaranao rery. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany.
amen. Aritra hitsangana sika ry havana dia ataontsika ny raha voalahatra. Ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Misaotra anao izahay fa tsy mitsahatra ianao amin'ny fanasoavana anay. Misaotra fa miasa mandrakariva tsy anatinay ny fanahy masina. Ary saoranay Tompo ny famatsiana ao anay, ny fanohanana ao anay, ary indrindra ny fampaherezana ao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ko ankehitriny izahay maniry izany teny izany mba ho anan-kery eo amin'ny fiainanay, ka mba hazonay misikina sy mifahatra tokoa ane eo amin'ny ady sy ny lalana izay tsy maintsy izoranay. Fanahy masina, azava hatrany ny fonay, ary tario amin'ny lalan'ny fahamarinanao izay kampianaro amin'ny alalan'ny mpanomponao izay hitondra anay ary hitondra afatra ho anay ihany koa androany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny fiainana sy teny tonga nofo anay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Amaky ny soratra masina sika ry havana. Ny fanekena taloha dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 7:10, ny andininy 2:10 ka hatramin'ny 1:10. Samuela voalohany toko 7:10, ny andininy 2:10 ka hatramin'ny 1:10. Fanekena vaovao hitantsika amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Luka toko 7:10, ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Luka toko 7:10, andininy 1 ka hatramin'ny 9. Hofaranana izany ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina toko 9:10, ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 9:10. Koritiana voalohany toko 9:10, ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 9:10. Rehefa hita izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary noho nijerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy, dia nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volo ny tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida: alika nga aho no ataony ala amin'ny teny. Ary nanozina ny Davida tamin'ireo andriamanina ilay Filistina, sady nanao tamin'i Davida hoe: avia ty amiko dia omeko ny voromanidina sy ny bibitiny nofony alahy. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina: ianao manantonay amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy. Fa izao kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitra ny miaramilan'i Israely izay efa noenkenao. Anio no hanoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary amely anao aho ka napaka ny lohanao. Dia omeko ny voromanidina sy ny bibitiny fiato miaramilan'ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amin'izeny Jehovah, fa an Jehovah ny ady ary hanolotra anareo amin'ny tanana izy. Ary noho niainga ilay Filistina ka anantona hitsenan'i Davida, dia nandroso faingany Davida ka niazakazaka eo amin'ny laharan'ny miaramila hitsena ilay Filistina. Ary natsofoka Davida tao an-kitapo ny tananay, ka nakavatao izy, ka dia nalefany tamin'ny atsamitady, ka navoa ilay Filistina tamin'ny andriny, ary letika tamin'ny andriny vato, dia potraka niankohaka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandrasen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vatony atsamitady.
fa namel'ilay Filistina izy ka nafaty azy ary tsy misy sabatra teny an-tanan'i Davida. Dia niazakazaka Davida ka niazakazaka teo anilan'ilay Filistina dia nalainy ny sabatra ilay io ka notsoahany tamin'ny tranony dia namonoany azy sy nanampahany lohany. Ary no nita amin'ny Filistina fa maty ilay lehilahy maheriny dia vaky nandositra izy. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana nefa lozana izay olona mahatonga izany. Aleo hanantonana vato lehibe Fjkm ny voziny ka tsy hipenan-dranomasina izy, toy izay hatafitoinana na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo azy. Mitandremy ianareo, fa raha manotandra alainareo dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamela ny elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivala aminao impito ka manao hoe mibebaka aho dia mamela ny elony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitomboany finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manana finoana dia ohatra ny voatsy nampiray azy ianareo, dia azonareo lazaina amin'ny vory azy hoe miongota, ary ao ka ambolena ao anatin'ny ranomasina, dia anaiky ianareo izy. Miambena ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-da mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankonan'i Stefanasy, fa voaloham-bokatry Akaia izy, sady efa nanolo tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Dia mangataka aminareo ary rahalahy, mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly aho noho ny fiavian'i Stefanasy sy fortona tosy Akaiko ary ireo nahefa izay tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanahy sy ny anareo koa izy ka mba ekeo ny tahaka ireny. Amen. Ray masino manamasinana fahamarinana ny tenao fahamarinana. Amen. Tsangany sika riavana hitsena ny avatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mipetraka fiangonana. Vavaka sikariavana. Misaotra ray malalo ny amin'ny nampahafantaranao anay zanakao ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ilay anarana tokana ety ambany lanitra no menanay mba azahoana famonjena. Ta io ny hira ny rainay teo mba tsy hoe hira mamy mahazatra fotsiny fa tena ho sambatra ny tsirairay satria manana anao marina ary ianao no oka tokoa reharehanay, tsy misy na inona na inona avy aminay fa oka ianao no reharehanay ary meo anay ny anamarina fa tompony hery rehetra tokoa ianao e. Meo anay ny ino, meo anay ny atoky an'izany tahaka ny olona manana finoana masina marina, zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samuela voalohany toko 7:10.
tantarany Davida sy Goliata ry havana. Misy lesona vitsivitsy a tiany tompo a omenantsika amin'ny alalan'izany tantara zany a. Goliata moa hoe géant, fa Goliata eto a sariny géant rehetra a ifanenantsika hoe fahavalo na situation tsy hay resena, zany le hoe géant atrehany. Ary ny tantarany Davida, ny atrehany Davida ny Goliata dia azo akana lesona tsara irosoana ho any amin'ny finoana masina. Nisy mpanompon'Andriamanitra zay ry havana nytoroteny momba n'ity tantarany Davida sy Goliaty ity. Teo zao izy no azo amaritana zany hoe finoana masina zany raha minga amin'ity tantara ity. Le hoe finoana moa amin'ny teny frantsay dia hoe foi. Dia zao no azo analavana ny hoe foi. F, foi, O qui ouvre l'impossible. Foi qui ouvre l'impossible. Ary tena zay le finoana nanan'i Davida, satria impossible ny andresena ny Goliaty. Fa eo anao manana ny géant sy ny situation impossible rehetra. Hoe zava-manahirana eo amin'ny fiarahamonina, mpifanolo-bodirindrina aminao, sefo manahirana any ampiasana, mpampianatra manenjika lavanao, sy ny karazany ao atokantrano. Géant zany hoe vaty tsy miraiky amin'ny fivavahana zany, ary maneso anao rehefa mba ho akaty am-piangonana ianao. Tompo a te hanome anao zany hoe foi qui ouvre l'impossible izany ry havana. Zany ny vaovao mahafaly amin'izao maraina izao. Dia inge jerentsika ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no amonjeny Jehova, fa an Jehova ny ady. An Jehova ny ady. Ary zay mahatonga le finoana qui ouvre l'impossible. Satria le Andriamanitsika araka ny toroteny rehetrika teto ombienombena, ce Dieu c'est le spécialiste de l'impossible. Anazy ny ady. Tovy masaka ao tsainao zany manomboka zao, fa reo géant, reo Goliata manodidina anao reo, na manomboka amin'ny ankonanao azy, ny ady atrehanao am'ireo a an Jehova, zany ady zany. Misy famarinana vitsivitsy ry havana atoro antsika, ampatsahivina antsika zay te hanana zany hoe foi qui ouvre l'impossible zany a, zany hoe finoana mampatsiary mandrakariva fa hoe an Jehova ny adinao. Ny famarinana voalohany dia hoe atreo amin'ny anaran'i Jehova ny ady. Atreo amin'ny anaran'i Jehova ny ady. 5:7 rehefa hita dia ndonge vakitsika milamina, vakitsika mafia izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa za kosa manantona anao a amin'ny anaran'i Jehova, tompony maro, Andriamanitra ny miaramila ny Israely, zay efa no hekenao, zay efa ny defienao. Atreo amin'ny anaran'i Jehova ny adinao ry havanao. Atreo amin'ny anaran'i Jehova. Ary manompoka zao ianao, raha manatrika ady amin'ny anaran'i Jehova, eo natrehan'ireo Goliata reo, mahatserova hoe solotenan'i Jehova io manatrika io e. Mety misozy ianao Goliata tahaka ny sozy iny any Davida. Inona koa izay tovolahy kely io?
davida hoa i goliata moa any amin'ny telo metatrano izy mpandinika davida tamin'izany mitovolahy kely am'roapolo taona eo mety misozo ianao goliaty fa matserova-teny ianao hoe solo tenan'andriamanitra solo tenan'andriamanitra solo tenan'i Jehovah tompony maro andriamanitra ny miaramila an'Israely zany ianao solo tena an' Jehovah tompony maro firenena rehetra ety an-tany manana armée anankiray asamona anankitelo no ilazana azy armée de terre armée de l'air armée de mer armée amin'ny maritime anankitelo reo zany natao anankiray any Filistina manana anankiray any ny Israel manana anankiray any fa io Jehovah sy nandray ho atanana ny adinao io hoe azy ny ady éternel des armées manana tafika tsy tahisy izy ry havanao zany io éternel des armées io ary tsy hoe anarana any anaty baiboly any anaty boky io fa teneniny Davida hoe andriamanitra velona io nahitany Goliaty izy de hoe inona koa io jentilisa tsy voafora zay miaika ny andriamanitra velona io indro Davida no miteny hoe velona andriamanitra problema atsika menakava tsy manompo andriamanitra velona tsika fa manompo andriamanitra maty zany matimaty mifinoantsika ry havana fa apetsahivin'andriamanitra atsika velona andriamanitra tompony maro izy tompona tafika maro izy éternel des armées izy ary ianao hiatrika Goliata irany ianao solo tenany ianao hiteny aminy hoe raha ny amiko ninona fijerinao sady tonga eto amin'ny anaran'i Jehovah ary zay ny lakle ny fandresena ry havana zay ny tsy ambaratelo ny fandresena ara-panahy miatrika amin'ny anarany Jehovah ndeha aka ohatra malaza be amin'izao fotoana zao tena hoe tantaran'i Davida sy Goliata Davida Gasy sy Macron Goliata ty resaka nosy manodidina ty resaka île Zépars tonga ny Macron volana vitsivitsy lasa sainga de miteny izy eo amin'le île glorieuse ici c'est la France zay le Goliata zay inona valinao an'izany tsy manakavaly an'izany anketsika Davida sy Goliata ange io e Davida sy Goliata io na mafisy ny Sénat frantsay hors de question amerina an'ireo nosy manodidin'ireo a Madagasikara de mangina le gasy mangina le gasy mety azo atao ngamba ny teny hoe ary maninontsika raha mbo hoe andao hifanaraka amin'ny Sinoa hifanaraka amin'ny Russie hifanaraka amin'ny Australiana anohitra amin'ny Frantsay eny azo atao zany fa ozy izy Davida amin'ny Goliata hoe ianao ozy izy manantona miaraka amin'ny lefim-poy miaraka amin'ny lefina sy ny lefim-poy ny sabatra ny lefina sy ny lefim-poy fa sa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah capable ve ianao miteny amin'ny Macron raha filoham-pirenena raha PM na parti politique mitolona ho an'ireo famerenanareo Zépars reo enonay zany ry Goliata Macron fa ianao fa zay tamy amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra zay tompony maro ary andriamanitry ny miaramila ny malagasy ary andriamanitry ny malagasy de iteny zany pastera tsy any am-piangonana angentsika fa ty amin'ny nosy manodidiny ary misy resaka rapport militaire rapport de force militaire io resaka géopolitique io resaka relation internationale sy ny karaza etsetretsetra tsy any ny problema de hoe sa hiteny venao za tamy amin'ny anaran'i Jehovah ary milaza aminao fa ho averin'i Jehovah aminay malagasy io mino an'izany venao ary toizanao araka ny tenin'ny Davida teto hoe averinay amin'ny malagasy io afantaranao sy afantaran'ny rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ary velona izy zahay malagasy zay le finoana masina tiany tompo ananantsika ry havanao atreo amin'ny anaran'i Jehovah ary Jesosy le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka tsy efa napana tena ve izy ry havana hoe ninona angatahanareo amin'ny anarako dia anina ozy izy hataoko zany hataoko any Jehovah ny adinao amin'ny Goliatanao ary angatao amin'i Jesosy ny fandresena
dia haneo an'izany. Zay fahamarinana voalohany atreo amin'ny anaran'i Jehova. Fahamarinana faharoa ry havana dia jerentsika eo amin'ny andininy fa 7 sy 7 amby 7. Ndeha raha antsika mamaky ny 7 sy ny 7 amby 7 amin'ny anaran'i Jesosy dia nitondra ny teny an-tanana izy sady nifidy vato kilonjy 5 tao amin'ny loasandrika ka nataony tany anatin'ny kitapo fitondra ny mpiandrondra izay teny aminy ary ny antsamitadiny koa teny an-tanana. 47 ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no amonjeny Jehova. Eo le izy fahamarinana faharoa dia izao, tsy sabatra tsy lefona no amonjeny Jehova fa atsamitady. Fahamarinana faharoa dia hoe tsy sabatra na lefona no amonjeny Jehova fa atsamitady. Io atsamitady io no nakany Davida, nanisiny Davida vato kilonjy dia natsipiny tany amin'ny andron'ny Goliata dia maty Goliata ry havana. Ahoana moa ny amin'ity Davida ity ry havana? Davida dia tena nanana le foi qui ouvre l'impossible. Saul tsy nanana an'izay. Rehefa jerenareo ry amin'ny 9:30 rehefa nekeny Saul hoe i Davida no isolo ny Israely ray manontolo amin'ilay ady amin'ny Filistina, iady amin'ny Goliata. Dia inona nataony Saul? Nampiakanjo an'i Davida, ny akanjo fedina izy, na nisy fiarovan-doha izy, na nisy fiarovan-tratra izy. Avy eo dia nomeny azy koa misaba ny akanjo fedina. Ohatran'ny Saul isika ry havana. Mazava be nge izany teny any Jehova ny ady. Eny pastera, fa alohainy aloha za hanao akanjo fedina, alohainy hanao fiarovan-doha, alohainy fiarovan-tratra, meo sabatra. Non. Hozy izy Davida. Nandrama le satria natolon'ny Saul mpanjaka ka. Fa avy eo dia hoe tsy afaka mandeha Davida, tsy alaizy Davida. Fa alohany nazatra amin'ny mampiandrondry ahy ihany. Aloha zay no hiatrehako any Goliaty. Tena atsamitady dia vato kilonjy 5 dia le kitapona mpiandrondry. Fa io Davida io nge le mpiandrondry nanoratra Salamy 7:20 le nanao an Jehova ho mpiandry azy, nanana confiance tanteraka tamin'ny Jehova, nanana confiance tanteraka tamin'ny Jehova tamin'ny lafin'ny mpiainany rehetra. Dia aloha za miaraka amin'izay confiance amin'ny Jehova zay no hiatrika any Goliata. Ary le atsamitady eto ry havana dia azo lazaina hoe atsamitadiny confiance. Atsamitadiny confiance. Ary tsika rehetra dia tenenin'ny tompo hoe ianao nge ka manana atokony hanana atsamitadiny confiance. Ary faharoa manarakarak' izany, inona le vato kilonjy? Le vato kilonjy, ere amin'ny andininy fa 7 izy dia nifidy vato kilonjy. Le vato kilonjy dia lazain'ny mpandinika hoe sarin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa hiady amin'ny fahavalo ianao, tsara ianao mivatsy tenin'Andriamanitra. Sarin'ny tenin'Andriamanitra dia hoe nifidy vato kilonjy 5. Ny safidy izy tenin'Andriamanitra ry havana malala. Raha tenenina ianao hoe fantatra ianao fa hiatrika Goliata rehefa mirava eto, fa mifidiana vato kilonjy 5 safidiana tenin'Andriamanitra, firy amintsika ny capable misite tenin'Andriamanitra 5. Firy amintsika. Zany ny mamatimaty ny finoana, zany tsy hananantsika fiainam-pandresena. Ary le izy vato kilonjy Pierre poli. Maninona hoe Pierre poli? Le vato malama reny zany nalain'i Davida, satria poli le satria ampiasaina foana dia farany dia lasa malama. Tenin'Andriamanitra ny fakazaranao ry havanao. Iny no alefa ny antsamitady ny confiance any amin'ny andron'le fahavalo. Zany ve ianao ry havana? Zany ve? Fa tsy sabatra, tsy lefina na lefim-poy, fa le antsamitady ny confiance andefasanao any vato kilonjy, fidinao no ny fahafantaranao azy tsara, dia atolotranao ny fandresena ry havana, atolotranao. Ary vitsy ny kristianina
tonga amin'izay niveau spirituel zay manana fiainam-pandresena tady an'izay fiainam-pandresena zay fa matetika ny kristianina ry avanao zara fahavelona de efa faly izy tsy resy tsy maharesy zara fahavelona rehefa tsy maharesy ianao rehefa tsy resy ianao na manana fiainana faharesena ihany zany ary zany ny tenen'ny David eto naseon'ny David eto no nipotraka ny hoe lazaina fa efa maty any aloha i Goliata de nanatony David niazakazaka David nanatony tsoahany lelefina de nitapahany tamin'iny ny lohan'ny Goliata satria hoe le fandresena ary le farany io moa fandresena ny fahotana sy ny fakabana tsy maintsy resena hatramin'ny farany zany fahotana zany ry avanao zay le fahamarinana faharoa enganenao ka hanana an'izany hoe atsamitadiny confiance zany David ty manko nijoro vavolombelo tamin'ny teneny Saoly inona zay no boakely io azafady mialatsiny fa mimpanomponao ozy izy tamin'ny andro ondry de nisy liona sy bera tany ampiandrasana ondry tany nangalatra an'le ondry nalaiko afy teny ambavany ange le ondry ary avy ohatra saika hamono andray le liona sy bera zandray ny namono azy ozy izy zany ty David hoe natokony tompo tamin'ny fiainana satria mpiandry tsara Jehova zay zany le tenena amintsika hoe manany ianao fantary ianao fa tokony hainana zany hoe atsamitadiny confiance amin'Andriamanitra zany ary izany no anipazanao vato kilonjy zay efa ny safidianao ry avanao raha ny marina zany ty fahamarinana faharoa ty de azo lazaina amin'izao fomba tsotra hoe anaty ady ateveno ny fifandraisanao amin'Andriamanitra anaty ady ateveno fifandraisanao amin'Andriamanitra le fahamarinana voalohany hoe atreo amin'ny anaran'Andriamanitra ny adinao ary le fahamarinana faharoa hoe anaty ady ateveno fifandraisanao amin'Andriamanitra Goliata angery pastera no atreny ateveno fifandraisanao amin'Andriamanitra fa io Goliata io Andriamanitra nanotra azy aminao Lioka 7:20 mamarana sika ry avana misy Goliata be ato zay tena nakiva mpianatra ary mino fa makiva atsika koa de le hoe tsy maintsy mamela olona zay nanafintoina atsika tsy maintsy mamela olona zay nanafintoina atsika ary hojerentsika eto les fois qui ouvre l'impossible les fois qui ouvre l'impossible jerentsika le teniny mpianatra amin'ny Jesosy Luc 17:5 ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo ampitomboy ny finoanay ampitomboy ny finoanay inona le Goliata eto Goliata ry avana zany hoe amela olona nanafitoenanao zany Goliata be zany ary na mifona azy izy mbola Goliata be zany hoe amela olona nanafitoenanao fandrony tsy tratry ny herintsika zany tsy tratry ny herintsika zany ary nefa ny tenin'i Jesosy eto raha manota aminao impito izy ka mibebaka impito ianao mamela azy za ianao manao indroa izy mamerina fanotenina izy fa ianao ve ataonao iza no ataonao kilalaotra zany ve io fibebahana io non ozy izy Jesosy za milaza aminareo raha mibebaka impito izy anatin'ny ray andro zany tsy anatin'ny 7 andro ao anatin'ny taona anatin'ny ray andro mamela azy ianareo ozy izy de le mpianatra moa zany miteny hoe ampitomboy ny finoanay bedesin'ny Jesosy ny mpianatra naronga ozy izy manana finoana fa tsy exercenareo le finoana tsy exercenareo le finoana tenin'ny Paul manazava kokoa nyo fibedesan'i Jesosy io Romanina 12:3 Romanina 12:3 le tapany farany indrindra orenan'le point virgule Romanina 12:3 amin'ny anaran'i Jesosy fa mievera zay onony araka ny ohatry ny finoana zay nizarain'Andriamanitra ho anareo avy mievera zay onony araka ny ohatry ny finoana zay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy le hoe ohatry ny finoana de hoe anjara finoana
samy nizaraan'Andriamanitra anjara finoana isika ry havana. Zay no ampatsahivon'i Jesosy. Dao verenana lelioko. Samy nizaran'Andriamanitra anjara finoana isika. Dia ozy izy Jesosy hoe eo amin'ny Luka 17 andiny fahenina. Raha avy ny teny zany mpianatra ampitomboiny finoanay. Raha manana finoanana dia ohatra ny voatsinapy iray aza ianareo dia azonareo lazaina amin'io vory azy io hoe miongota ary eo ka ambolena ao anatin'ny ranomasina dia anaiky anareo izy. Nareo nge manana finoana mety ohatra ny voatsinapy ara le izy fa tsy ampiasainareo le izy, tsy ampiasainareo le izy. Ohatra n'le lehilahy tenenin' Jesosy hoe manana talenta ray dia tsy nampitombony le izy fa nalevony. Manana finoana ianao anareo izy na dia ohatra ny hoe voatsinapy azy fa tsy ampiasainareo le izy. Kisarisary moa dia ampiasain'i Jesosy ty hoe azonareo lazaina amin'ny vory azy hoe miongota ary eo ka ambolena ao anatin'ny ranomasina. Tsy mbola amin'ireo fahagagana tantarain'ny soratra masina tsy nisy hoe Jesosy teny tamina vory azy hoe miongota dia makanisa ianao any anaty ranomasina fa sary zay. Ilazana amintsika manana finoana ianao na finoana kely ohatra ny voatsinapy azy. Zay no ambaran'i Jesosy ry havana. Fa exerceo io. Ary exerceo io amin'ny fotoana maninona? Amelana le olona nanafitohana anao. Fa zao ry havana no ampianarin'ny mpianatra antsika eto amin'ity lioko ity. Talohan'ny hitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny mpianatra no miteny amin'i Jesosy ampitomboya ao aminay ny finoanay, ampitomboya ny finoanay. Fa inona zavatra nitranga? Taorian'ny Pentekosta rehefa tonga tany an-danitra Jesosy dia tamin'ny Pentekosta nandray ny fahafenoan'ny fanamasina ny mpianatra ry havanao. Ary zay niteraka transformation tao amin'ny mpianatra. Nanana ny fahasahiana hitory an'i Jesosy zany ry Petera andro vitsivitsy nanda azy tao an-tranon'ny mpisorona be Kaiafa, tao tokotanin'ny mpisorona be Kaiafa. Tena nanana fahasahiana izy. Ary ny lesona eto dia hoe no ny feno ny fanamasina ny mpianatra, tsy problema tamin'ny mitsony, zany hoe fatra ny finoana, zany hoe anjaran'ny finoana zany. Fa tena hoe feno fahasahiana izy, nijoro vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy tompo maty nalevina nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika ry havanao. Aza mety ho rebirebeny devoly amin'izany hoe kelinkely finoanao ianao hoe ka mila ampitomboina ny finoanao fa ny tompo ry havanao zay efa nanomenao ny fanamasina, nanisy ianao tompoka ase tamin'ny fanamasina no anomenao fahasahiana hijoro vavolombelona ny amin'izany tomponao zany hoe Andriamanitra velona izy, ary izy no anampy ianao andresin'ny Goliatany tsy fahaizana mamela heloka na izy io na iza ary atombohy ao amin'ny ankonanao ho aminao ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Ifavaka isika mahagaga eo masinay mandrakariva tompo ny fitiavanao anay ary asehonao miariary zany tamin'ny asanao izay nataonao teto ambonin'ny tany, indrindra ny amin'ny zao tantara hitanay tao anatin'izao soratra masina izao. Andriamanitra vely ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, ary tsy tankatray amin'ny maha-olombelona anay zany fomba fiasanao Andriamanitra izany. Omenao finoana izay ao anatinay ao mba hahatsapahanay ny herinao Andriamanitra,
ary omenao anay zany mba ho ampiasanay, mba ahaizanay mijery lavitra, mba ahaizanay mitiny namanay, ary koa ahaizanay mamela heloka ny hafa. Misaotra Andriamanitra fa Andriamanitra velona ianao ilay miadinay ary indrindra mandray an-tanana anay. Tsy mbola nomeny tsy diso anjara tamin'izany fitiavanao izany izay, ary tsy mbola nanosy-bohitanana izay rehetra nanantona anao ianao. Tompo malalo, misaotra fa noho ny anaranao izay nonay sy anatrianay ny adinay, dia tsy atahotra ny loza intsony izay, fa ianao no aminay. Ampio ary izay Tompo, mba hay fantsika aminao, ametraka ny fitokisanay mandrakariva ao aminao Jesosy Kristy Tompo, ilay Tompo ny finoana sy mpanefa izany. Ianao ilay Andriamanitray, no irinay ankehitriny ny ifandraisana matetika, no ifankazarana, ary ao aminao rery ihany ankehitriny no ametrahanay ny toko sy fanantenanay. Tompo malalo ifony anay eo anatrianao, izay rehetra fahalovana ny toetra tao anatinay, izay rehetra fipoponay amin'ny zavatra hita maso ary fitadiavanay famonjena amin'ny olona fotsiny ihany. Tompo malalo, misaotra fa ny amin'ny Jesosy Kristy ilay maty sy natsangana tamin'ny maty, nandresy ny karazana fahalovana sy ny herin'ny fahavalo rehetra, no indro kosa ankehitriny manangana anay tsirairay avy ny amin'ny herin'ny ota, ny amin'ny endriky ny fahavalo rehetra, ary mampanantena fandresena ho anay. Amin'izao fo izay Tompo malalo, ary finoany fahadisoanay, sasao madio izay tsirairay avy reto, mba ho afa-keloka eo anatrianao. Koa raisiny amin'ny finoana Jesosy, ny famelan-keloka izay omenao ho an'ny mpanota izay mibebaka sy miaiky ny fahotany mandrakariva eo anatrianao. Tompo malalo, ampitombony finoanay tsirairay avy reto. Aoka atoky anao izay, aoka tsy omenatra izay ny amin'ny adiny izay misy atrianay ankehitriny, ary aoka ianao amelolanay hatrany amin'ny fanantenana. Ndreo ny ankonana tsirairay avy, ao Dada, ao Neny, ao ny Zanaka, ianao Jesosy no aoka hijery azy ireo. Hampatsiahy azy ireo ny andraikitra izay sahaniny, ary aoka ihany koa ianao amin'izy ireo mba ho fiarovana mafy ho an'ny ainy, ka tonga azy hahery sy hatanjaka mandrakariva. Vavaka aminao izay Tompo Andriamanitra eo, ho an'ity fiangonana malalanay ity, izay fiangonana mampahery ny vahoakanao, manambara ny sitraponao. Ampaherezo izay ny amin'ny fitariana ny vahoakanao amin'ny lalana tsara, ary mba ho tena iraka solonao Jesosy Kristy izay, ka tsy izay no hita fa ianao Jesosy Kristy ilay Tomponay. Aoka iahery amin'ny fahasoavana mandrakariva izay no ny asanao izay mampitombo ny finoanay. Koa ankehitriny ary izay, dia iombona amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: andeha arsika riavana, iaraka anaiky sy anambara ny finoantsika eo anatrian'Andriamanitra Tompontsika. Omantsika eo am-pelantanana ny fanekem-pinoana laharana 13. Iara hitsangana isika riavana. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy mivoamaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masinao, izy manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fa ny iray ihany naovana batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tolo izao
dia ny finoantsika tompo ampitomboany finoanay amen. Petraka ny fiangonana. Misaotra ny tompony amin'ny azahoantsika andray ny fanasan'ny tompo ry havana. Andiny tenitsika melohan'izany amin'ny alalan'ny perikiopa fahatelo dia ny korintianina voalohany toko fahaenina ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahaenina ambin'ny folo. Sokavantsika amin'ny baibolitsika ho amin'izany ry havana. Dia iarahantsika mamaky ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. 1 Corinthiens 16, 13 ka hatramin'ny 18. dia io le fomba efa mahazatra antsika mamaky ianao toy ny jery fitaratra aiza ho aiza amin'izany atoron'ny fanahy izany. Dao ara iarahantsika mamaky mafy iarahantsika mamaky miadana mba azahoantsika amin'ny saina tsara zavatra vakintsika. Korintiana voalohany enina ambin'ny folo telo ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitomban-da maherezy zay rehetra ataonareo dia ataova amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankonan'i Stefanasy fa voaloham-bokatry Akaia izy sady efa nanolo-tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Dia mangataka aminareo ary rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly aho noho ny fiaviany Stefanasy sy Fortonato ary Akaiko fa ireo no naefa ny tsy vitanareo fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy ka mba ekeo nitahaka ireny. Amen. Fahavakisika ry havana, fahavakisika. Misaotra ray malalo noho ny teny izay mbola hoe ananaranao anay ampandinianao anay teny raha iray latabatra aminao zahay. Ary dia menatra izay satria manameloko anay ny teny izay nyrenesina teo. Ndreto izay zanakao na dia teo aza ny afatra tsy nitoetra tsara na haritra tamin'ny finoana, tsy mba nitomban-da fa maika aza toa nakalahelo tena eo natreny zavatra manahirana. Fona mpamonjy io, fona koa zay satria afaranao zahay ary teny averina nge zany hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Maro ny zavatra tsy ataonay amin'ny fitiavana anao, maro ny zavatra tsy ataonay amin'ny fitiavanamana, ary maro ny zavatra ataonay amin'ny fitiavatena, ny fitiavana laza, ny fitiavana voninahitra noho ny fisehosehoana. Mbola hifonanay aminao zany mpamonjy io. Mbola misaotra anao koa zay ny amin'ny ohatry ny ankonan'i Stefanasy izay niarana n'olo-tena ho anao Jesosy ary hoarinay amin'ny ankonanay. Dia menatra izahay fa matetika izahay no tena hoe nanolo-tena ho anao, nandray anao Jesosy ho tombo sy mpamonjy, fa tsy nihevitra ny ankonanay zahay, tsy nihevitra ny ankonanay zahay. Dia anao tompo no amindra fo aminay, amindra fo amin'ny ankonanay, hikasika an'izay fo vato rehetra, anaisitra an'izany ka hanome fonofo hoe ary eo ka tsisy Goliata anakatsakana anay intsony, hanentsika anay, hiaika anay, any amin'ny ankonanay ihany. Ary misaotra koa ny amin'ny ohatra mbola apetraka Stefanasy rehefa nanolo tena ho anao izy dia nanolo tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Fona tompo ho amin'ny olona izay toy mbola mialangalana, mino nefa tsy manompo. Ampatsiahivo anay tompo malala fa hoe ny olona mahalala anao Andriamanitra dia manompo anao ihany koa, manompo ny olona masina ihany koa. Dia araka ny teny teo mbola te hametraka manokana ny dekona mpiandraikitra voalohany eto amin'ity fitandreman'ity meo azy tompo malalo ny anaja ny fanekena masina izay nataony heritaona mahery kely izay. Fa afaka manokana koa ho an'ny mpiantry tompo malalo izay mety tratra ny fahalaina nara-panahy tao anatin'izao Covid izao. Enao amindra fo
ianao amela heloka ireo mpiandry ny ondrikelinao ireo e, ianao amerina azy aty am-piangonana e. Dia mandinika ny teninao zahay, dia mbola mifona aminao koa zay ho an'ny ankonanay, fa tsy mba nitaiza ny ankonanay zahay e, hanaiky tsara ny olona tahakandry Stefanasy Tompo, ary mifony zay fa ndraindray aza zay hitany ataonay a, zay hitany aloka, zay eniny aloka ny vavanay, manohitra, miodina, rebelle, zany ny ohatra ratsy ampitainay amin'ny ankonanay, mifona aminao zay mpamonjy io. Ary dia mbola misaotra koa ny amin'ny ohatry Stefanasy, Fortunato sy Akaiko, lazaina fa namelombelona ny fanahin'ny apôstôly. Tompo mahalalo mba meo anay koa, zany hoe ny hevitra amelombelona ny fanahin'ny namanay na izy amelombelona fanahin'ny ankonanay e. Zany Tompo no atakay, zany no ifonanay, fa ianao zay mahalala ny momba anay, mahalala n'izany amin'ny Antsiprieny, ianao no ampiaikeloka anay mba tsy hisy hevitra ampisaraka anay aminao raha iombo-databatra aminao zay mpamonjy io. Zany vavaka zany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny hira fa 220 amby 261 ny andin'ny faharoa no iomanantsika ho amin'ny fanasan'ny tompo-pivavahana. Jesosy tompo-pivavahana tamin'iny aliny iny zay namadiana azy, raha nandray ny mofo sy ny kapoaka dia nandidy hoe zao no ataovy ho fahatserovana, koa fifaliana ho antsika ry havana manatanteraka zany hafany zany amin'izao marain'izao. Ary dia mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo zay manambara ny fanatrehan'ny tompo. Zany nampatsiahivina antsika atao hoe velona angen'ny tompo hoe velona, ary mampatsiahy ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana. Koa andeha isika fiangonana iara hitsangana hanandratra ho eo amin'ny tompo ny fontsika ry havana, hiderasitsika amin'ny alalan'ny antema voalohany. Angataka ny fanahy masina isika hiara hivavaka isika ry havana. Ry tompo ray any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hahatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatra rehetra.
miainoanay ry andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'i Kristy fa amin'ny anarany no angatanay izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Aoka isika iompo-po amin'ny fanetrentena hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafotraniko aho. Tompo, tsy mendrika ny tsimpona izay sombitsombo ny latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa hoy ianao hoe: izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy Tompo, andeha fa voavoatra ny fanasana. Hoy ny Tompo, ity ny tenako, raiso ka hano. Amen. Hoy ihany ny Tompo, ity ny rako, raiso ka misotroa. Amen. Ifavaka isika. Andriamanitro mahatsiaro, mankasitraka anao izay noho ny amin'ny anao izay nanasanay io mpifalinany amin'izao fanasany Tompo izao. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny rano zanakao izay nalatsany ho famonjena izao tontolo izao ary nisorana ny fahotanay tsirairay avy. Ankehitriny Tompo dia mitomoera ty anatinay, monena ty anatinay, ary aoka ianao ampandresy anay hatrany manoloana ny ady izay atrianay noho ny amin'ny ranao Jesosy Kristy izay nalatsaka ho fanavotana anay. Amin'ny anaranao ny vavanay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Misaotra ny Tompo isika ry havana, afaka mamarana izao Fanompoam-Pivavahana izao. Amin'ny firana fanampiny ny hira fahatelo, ny andinin'ny voalohany alohan'ny tsodrano, ny andinin'ny faharoa aorian'ny tsodrano, mitsanga asika manao izany hira izany ry havana. Oh
tanteraka aminareo anie nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana. Amen. Petraka ny fiangonana fa afaka mangina isika ry havana mbola misaotra an'Andriamanitra nanaovany antsika ho solony izy Jehovah tompony maro any amin'izay andehanantsika rehetra. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.